Omaly kosa no nisy ny lahetsika fampahafantarana ny kolotsaina sinoa teny amin'ny université n'Antananarivo no nokarakaran'ny ambasadan'ny sinoa sy ny eto Madagasikara ary ihany koa ny tompona andraikitra samihafa ao anatin'ny université n'Antananarivo ity hetsika lehibe ity. Maro ny fampisehoana izay hita tao an-toerana na ny kolotsaina na ny haiady na ny sakafo sinoa dia saika nanamarika ity fotoana ity avoko. Fampahafantarana ny kolotsaina sinoa ho an'ny tanora malagasy. Io no tanjon'ilay journée culturelle chinoise izay karakarain'ny ambasadan'ny Chine eto Madagasikara izay natao teny Ankatso. Kolotsaina sinoa izay misy ifandraisany amin'ny kolotsaina malagasy. Zany hoe no nasongadina tato zany dia le hoe misy ifandraisany ny kolotsaina sinoa sy ny kolotsaina malagasy ary nasongadina Ramatoa Masoivo mihitsy izay zavatra izay satria maro ny fitoviana zany ahitana hoe avy any Atsinanana koa misy avy any Atsinanana zany ny malagasy. Ohatra le resaka fihavanana zao nasongadiny teo dia nasongadiny koa le hoe andrianiko ny teniko ny any hafa koa feheziko satria raha izy manokana dia milaza izy hoe tena tiany dia tiany ny kolotsaina malagasy. Zany hoe ny dihy sy ny dihy malagasy ny hira moa zany no efa fandreny matetika. Dia ny sakafo samy tia misakafo daholo koa moa ny olona rehetra raha zao toa zao tsy maintsy samy tia misakafo daholo fa ny tovizana zany dia le hoe mihinam-bary fa ny endrzareo moa misy paty arakaraka le toerana satria midadasika be moa ny Chine. Fampisehoana maro toy ny haiady, ny fitendrena zava-maneno nentim-paharazana sinoa sy ny fampisehoana ny haify na ny nandro sinoa isany nisongadina ireo nandritra ny hetsika. Tena le kolotsaina fahagola zany tena naranty tato e. Misy koa zany ohatra hoe ny fanoratana caractère chinois, calligraphie, hoe fahaizana manoratra teny sinoa amin'ny pinceau izay efa hatramin'ny 5,000 taona lasa. Dia nisy koa tao le fanetezana taratasy le atao hoe papier découpé, le atao haingo trano reny atao amin'ny fitaratra rehefa tonga ny fankalazana ny taom-baovao sinoa. Dia ny azo resahana koa misy ny masque d'opéra, opéra de Pékin, dia afaka nazavaina tao zany hoe rehefa le toetoetran'ny olona hoe le reny masque reny zany misy dikany daholo hoe raha mangamanga na maintimainty na menamena na mavomavo misy dikany daholo reny hoe misy le hoe olon-dratsy misy le hoe olona tsara zany no asongadina amin'ireny. Ny fandefasana oronan-tsary sinoa na ny projection des films chinois androany hariva ny asabotsy zao ary ny alarobia fahiny 12 volana May ao anatin'ity fankalazana ny journée culturelle chinoise ity. Tanjona ihany koa ho an'ny ambasador'ny sinoa miasa eto Madagasikara ny ampiroborobo hatrany ny fifanakalozana ara-kolotsaina eo amin'ny sinoa sy ny malagasy. Manapetra ny fotoanantsika toko lasy toboko vavy ankasitrahana feno ianao tsy nisaraka tamin'ny fahitalavitra ma-TV tao anatin'izay fotoana ny fampahalalam-baovao izay dia ho amin'ny rapitso indray ny sampana fampahalalam-baovao manome fotoana ho antsika eto mankasitraka tompoko.